atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raiky atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia. Ankafalena sy ankaravogna trano analorana fiarabana sy firarintsoa ho atsika jiaby. Izay mitandregny sy magnaraka trano ireo fandarana maro samihafa avy aty amin'ny onjam-peontsika radio Faniry Maria amin'izao fotoana izao. Miara misaotra n'Andriamanitra atsika amin'ireo fahasoavana maro nomeny antsika. Nentsika namakivaky ity taona liturjika di izay ifaragna ity. Mankalaza an Jesosy Kristy mpanjakan'izao tontolo izao ny eglizy magnerantany amin'ity alahady tsotra fa 430 mandavan-taona ity. Koa ny lohahevitry omeny eglizy antsika amin'ity fankalazagna ity dia ny hoe i Kristy mpanjaka ampiray sy ampany fahalemana ny firenena rehetra. O indrindra ny tonikira fidirana manampy antsika andinika ny lohahevitra. Mendrika omena ny fahefana sy ny asina fanomean'Andriamanitra ilay zanak'ondry novonoina. Azy ny fahendrena sy ny hery omban-kaja. Ho azy mandrakizay antaranoana anieny voninahitra sy ny fanjakana. Hoenontsika sy raisintsika ampitiavana ary ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady tsotra fa 430 mandavan-taona no sady fankalazana ny Kristy mpanjaka ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Boky faharoan'ny Samuel. Tamin'izany andro zany dia tonga tao amin'ny Davida tany Hebrona ny fokon'ny Israely rehetra ka nanao hoe indretra izahay fa taolanao sy ny nofinao ihany izahay. Hatramin'ny nanjakan'ny Saola mpanjaka taminay fahiny aza dia tsy iza fa ianao no nitondran'ny Israely ny voaka sy niditra. Ary ny tompony laza taminao nanao hoe ianao no amahanan'i Israely oloko, ianao no andrian'i Israely. Ary samy tonga tany amin'ny mpanjaka tany Hebrona avokoa ny loholon'ny Israely, ka dia nanao fanekam-pihavana tamin'izy ireo tany teo agnanatrehan'ny tompo i Davida mpanjaka.
ary nanositra ny Davida ho mpanjaka ny Israely izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Tena falina ny foko raha ny lazana hoe desika hoany antanony avetoza ry Tompo tapitrany dianar indro fatonga soa eto ambaravaranao Jerusalem, eto ambaravaranao Jerusalem. Fena falina ny foko raha ny lazana hoe desika hoany antanony avetoza ry Tompo detoreny foko maro ny vahoakan'Israely ankalazany nahary Jerusalem, ankalazany nahary Jerusalem. Fena falina ny foko raha ny lazana hoe desika hoany antanony avetoza ry Tompo. Vaky teny masina faharoa. Taratasy ny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy. Ry kristianina havana, isaoranay ny iray izay nahamendrika antsika anananjara amin'ny lovany olo-masina any amin'ny mazava, tamin'izy nanafaka antsika tamin'ny fahefany maizina, ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany, dia izy kosa no ananantsika ny fanavotana sy ny famelana ny fahotantsika. Izy no endrik'ilay Andriamanitra tsy hita. Izy no teraka talohan'izao voary rehetra izao, tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na fiambonianana, na fifehezana, na fahefana. Taminy sy ho azy no naharina ny zavatra rehetra. Izy no talohan'ny zavatra rehetra, ary ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena, izany hoe ny Eglizy. Izy no voalohany, dia ny voalohany teraka tamin'ny maty, mba ho loha amin'ny zavatra rehetra izy, ary satria ao aminy no sitrakin'iray hitoerany afenoana rehetra, ary tamin'ny alalany no tiany ampihavanana ny zavatra rehetra aminy indray, rehefa mampivahiny tamin'ny rainy teo amin'ny azo fijaliana, dia tamin'ny tenany, na ny ety an-tany na ny any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavany ny Tompo, ho tanteraka tokoa ny ezany
ny evanjely masina nisoratany masindalo ika hony nahitrany ho anao ry tompo tamin'ny zanandro zany no ny voafanjika teo amin'ny azo fijaliana Jesoa dia nijanona nijery teo ny vahoaka ary ny loholona avy no nandatsa azy nanao hoe namonjy ny sasany izy ka aoka amonjy ny tenany raha ianao no Kristy n'Andriamanitra ilay voafidy. Ny miaramila koa naneso azy ka nanatona nanolotra vinaigre azy ary nanao hoe raha ianao no mpanjakan'ny Jody vonjeo ny tenanao. Teo ambonin'ny lohany koa dia nisy soratra tamin'ny teny Grika sy Latina ary Hebreo nanao hoe ity no mpanjakan'ny Jody ary ny anankiray tamin'ireo mpangalatra zay niantona teo dia nanevateva azy nanao hoe raha ianao no Kristy vonjeo ny tenanao sy izay. Fa nanarin'ilay anankiray izy nataony hoe ialahy koa ve tsy matahotra n'Andriamanitra saingy hoe sambo voaelo ka ho faty izao. Ny antsika dia rariny izao satria mandray ny valiny ratsy nataontsika isika, fa ny azy kosa tsy mba nanao ratsy na inona izy. Dia hoy izy tamin'ny Jesoa, Tompoko, tsarovy aho rehefa mby amin'ny fanjakanao ianao. Ka hoy navalin'i Jesoa azy, lazaiko marina aminao fa anio dia iona amiko anamparadisa ianao. Alleluia, yeheya, teny ao ry Tompo mahavelono. Alleluia, yeheya, teny ao ry Tompo mahavelono. Alleluia, yeheya, teny ao ry Ray tena fiailana. Alleluia, yeheya, teny ao ry Ray tena fiailana. Izany ary ny tenin'ny Tompo dirany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, izao alahady fa 34 mandavataona izao no amaranantsika ny taona liturgika, ka noho izany ankalazan'ny eglizy any Kristy mpanjakan'izao rehetra izao izy, ka izay indrindra no mahatonga azy ho alfa sy omega, izany hoe ny fiandohana sy fiafarana. Ka izao famaranana ny taona liturgika izao no ankalazasika azy satria araka ny fantatrasika ny liturgie dia anampy isika hiditra amin'izay fiainana ny Kristy izay, ahatonga asika ho kristianina, ho Kristy mpiarabelona. Ary vo izay no nankalazasika tamin'ny synôda teo ary nanondrana antsika raha tadiditsika sara. Ry kristianina hava, ho fombantsika olombelona ny fampiarahaba rehefa mifarana ny taona tahaka izao, ka sy mahagaga ary raha mifampiarahaba ihany koa isika satria navita namakivaky ny taona manontolo ary taona niavaka ity satria taona jobily, taona masina, raha nisokafan'ny papa tamin'ny fetin'ny fianakaviana masina tamin'ny 17 Desambra tamin'ny taona lasa. Ka nidirasika
amin'izao taonjobily ny fanavotana izao, ka ho faranana koa amin'ny fomba manetriketrika, amin'ny fomba manokana araka ny nanafaran'ny papa azy, ary mbola ho isy fotoana moa anazavatsika an'izay amin'ny fetiny fianakaviana masina ihany koa amin'ny 24 Desambra amin'ity taona ity, izay anasanasika sahady mba hiombona bebe koa amin'izay fiainana ao amin'ny Kristy izay, ary ahatonga sika iove mifampisimbona mifanasoa mikasaka mandrakariva ny soembonana, fa indrindra moa amin'izao andro sarotra izao. Ka azo lazaina ary fa misatatra izany famaranana ny taona izay isika amin'izao fankalazasika ny Kristy mpanjaka izao. Ny tena manokana indrindra amin'izao taon'izao bily izao, araka ny averimberitsika, dia ny fanranantsika ho mpivahiny ny fanantenana, mamafy hafaliana, fiadanana, fihavanana, sady tao koa ny fanatanterantsika ny synode fafito dia ny fijanonana fahatelo, ka faly misaotra an'Andriamanitra ary sika fa afaka nanao pelerinage fivaniana noho ny nanomezan'ny papa ny fahefana ampisy ny varavarana masina amin'ny toerana misy katedraly rehetra, ary azo lazaina aza amin'ny toerana maro fa ankoatry ny varavaran'ny katedraly dia napetraky ny papa ho an'ny évêque tsirairay eran'ny dioseze ny fanolorana ho an'ny vahoaka an'izay varavarana masina izay, ka ny asika moa dia natao teto amin'ny katedralina ihany araka izay voalaza izay, anambarahana fa misokatra ho antsika ny lanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra, ary izay no azo lazaina sara songadina amin'izao famaranana ny taona liturgika izao, fa indrindra araky ny fampianarana ataosika mikasika n'ireo avatsika izay lasa olo-masina, izay nasandratra olo-masina, izany hoe miombona amin'Andriamanitra, ka izay koa no anjara-piainantsika. Maromaro izay fanantanana mba handresasika ny indulgence plénière izay araky ny fepetrany ilaina amin'izany. Efa kely ny fotoana sisa ka sara sika manararaotra ary ambara amintsika reto fepetra 5 efa mahazatra sika dia ny fanaovana ny pelerinage, ka anaovasika fiafiana miala amin'ny toerana sika misy asikasika ka mamonjy ny varavarana masina, ny fitsaonan'ny sakramenta masina, ny sakramentan'ny fampihavanana amin'ny alalan'ny kofesy, ny fivavahana miaraka amin'ny papa, izany hoe intention du pape, ny fankalazana ny Kristy. Izany dingana 5 izany no nandresasika ny sodrano mitafotafo sy ny indulgence plénière, izany hoe ny famindrapon'Andriamanitra mitafotafo sy misy fetra, sy hoe magie araky ny averimberitsika na fanomposampy fanambarahana ny fiombonana amin'izany famindrapon'Andriamanitra izany. Raha mifampiarahaba amin'izao famaranana ny taona liturgika izao sika dia faly, satria namakivaky ny taona masina iny niatrika ny synody ka tonga amin'izao fankalazana ny Kristy mpanjaka izao. Miarahaba asika OLOARAIKY jiaby ary, ianareo fianakaviana jiaby, ianareo ao amin'ny communauté, ianareo pretra rehetra sy ny évêque rehetra, ary miarahaba koa ny papa satria saorana izy nanome an'izao hevitra lehibe izao dia ny taona masina ny famindrapo. Miarahaba asika kristianina na sy kristianina, androm-pahasoavana ho asika izao, ary anatin'ny fankalazantsika koa ny Kristy mpanjaka, izy tokoa ny anjaka amin'ny fiainantsika. Miarahaba manokana ny tanora satria araky ny fantatra asika dia ity fetin'ny Kristy mpanjaka ity no namaritany papa François ho andro ny tanora, satria iriny ho anjaka amin'ny fiainan'ny tanora indrindraindrindra i Kristy, ka raha i Kristy ny manjaka dia azo lazaina fa sy overina oviana ny tanora manana any Kristy. Matetika izao ny volana sy misy kisendrasendra ao amin'ny Andriamanitra, fa ataon'izao rehetra izao ahasoan'izay tiany, samy sy nieritreritra fa ametraka tantara ary anampy amin'ny vavaka ny nanorenana eto anivon'ny tanànantsika ny Lacroix manana endrika izay mijaly eo anivon'ny tokotanin'ny katedraly. Azo lazaina fa fahaserovana ny Covid manokana io, sy misy sarin'i Jesoa toy ny mazatra fa felo silo no hitasika, ary rano sy rà mivoaka amin'ny azo eritreretina ho lany voany. Ny teny no noraisina mamitana an'io sary de Noé
ibanjina ilay nofantsiana izy ka io nofantsiana io dia sy hoe i Jesoa amin'ny endrika mahazatra azy fa izay rehetra mizaly rehetrarehetra fantatsika fa ny lakroa tokoa manambara ny fanavotana sika nentin'ny Kristy sy manidoka tokoa ny fanantenantsika no ny fandresen'ny Kristy teo amin'ny azo fizaliana matoky isika no ny fampihavanana vokatry ny fanavotany asika fa ho lavitra ny herisetra nitraketraka ny ady ny fanapotena ny hafa raha misy fon'Andriamanitra amintsika tokoa ao anatintsika ao dia lavitra ny fitiavatena ny avinavana ny felona fa ampanjaka ny marina sy ny isiny ka hiata-pinaritra sika masina ny taona raha misy an'Andriamanitra ary na dia mamarana ny taona masina sika dia sy midika hoe famaranana izao fa dingana fisokafana ary izay midika ny varavarana masina irosika amin'ny lalindalina koa ka izao fankalazasika izao ny manambara an'izay ary ho hitasika raha teo koa amin'ny fotoana amarana sika ny taona jobily raha tao amin'ny teny hafa zany rehetra izany famaranana ny taona liturgika tokoa izao ary maniraka antsika ampanjaka ny Kristy eo amin'ny fiainantsika ka mampiditra antsika amin'ny fiainam-baovao mpanjaka tokoa Kristy io ny fampianarana tiako antraterina androany mba hafantarasika ny hiraka miandry asika aoriana ny fankalazana izao taona jobily ny fanavotana asika izao ka hahatonga asika ho mpivahiny ny fanantenana tokoa ary indrindra irososika bebe koa amin'ny fivelomana nyzay nitanterahisika teto amin'ny sinody mitodika aminareo tanora manokana aho araky ny fantatrareo ary efa nilazaisika teo dia andro ny tanora ty andro ty araky nanoritan'ny Papa François azy niriny tokoa mba hay ampanjakany Kristy isika araky naverimberisika teo nitoizan'ny Papa Léon fa-14 zany ka sy magaga raha nahaka lohevitra izy hoe ary anareo koa izoro vavolombelona anambara ahy satria miaraka amiko hatramin'ny voalohany ianareo hokary ry tanora zanako malala hiaraka amin'ny Jesoa hatrany hifikitra amin'ny Jesoa isika ka amin'izay afaka nambaran'i Jesoa ka ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona amin'ny manodidina antsika tanteraka izany raha resinareo ny tenina maranan'ny Papa io afatra io ho indrindra izy manoloana ny fizaliana sy ny fanantenana izao tontolo izao ampatoy amin'ny Jesoa ny fizerisika araky ny lazaisika teo aoka izy ibanjina an Jesoa raha efa hiala aina teo amin'ny azo fizaliana iny Jesoa no nanakinany any Marie Virgine ny Joany mba ho reny ary izy Joany mba ho zanany ho an'ny mpianatra sirairay ho ansika rehetra hoy ny Papa ity fanomezana faratampony fitiavany ity ko manasanareo tanora aho mba handray ioroy masina miaraka amin'ny masiny Maria reny feno fitiavana mahazo izay ambara aminy amin'ny fikolokoloana zany indrindra ny vavaky ny rozery ka ho sapasika isaky ny tranga mpiainana fa sy rerina oviana sika fa zanaka tiany mandrakariva voavela ary ankarezin'Andriamanitra ka mizoroa ho vavolombelona ankafaliana zay ny afatra ny Papa aokarisika hay andray any masiny Maria tahaka ny Joany ao amin'ny evanjely ka raha masiny Maria no resika ho reny dia sy ho verisika satria ho taritiny amin'ny masiny Maria ary dia ahitany Jesoa araky ny afatra nataony eveka vonrenesika androany teo dia ny hoe andray an Jesoa lalana famarinana ary fiainana ka raha Jesoa tokoa ny lalana dia sy hoverina oviana isika raha Jesoa ny famarinana dia sy voahozongozona isika fa mipetraka amin'ny vato lampy ary anana ny fiainana lavorary sika satria izy ny fiainana ary efa nafony ainy ary zay ny dikany io lakroa io ry kristianina havana ireo vakiteny arosony eglizy amintsika amin'izao andro fankalazana ny Kristy mpanjaka zao dia manambara amintsika no tokony ho fiainantsika ao amin'ny evanjely dia manambara arak'ilay fekempinoana nataon'ilay Zola izay sy nety ny fiainany fantatra sika fa fiainana ao anatin'ny herisetra nanapotika zavatra maro ilay Zola nefa nieky izy fa mpanjaka tokoa i Kristy ary nilaza
sy miambamba ary azo lazaina fa araky ny lazaisika teo ho fekempinoana tompo sarovy aho rehefa tonga amin'ny fanjakanao aho mpanjaka tokoa ho azy i Kristy fanambarana fibebana koa nefa izany ka tanteraka izany satria nisy nizola hafa koa teo akaikin'i Jesosy nilaza na ireo zody na nesy hoe raha ianao ny mpanjaka vonjeo ny tenanao sy zahay ilay zolany bebaka kosa nilaza fa ny antsika dia rariny raha toa izao ny fiafarana satria fantany tsy mety nataony fa ny an'i Kristy kosa tsy mba nanao rasy na inona izy io fibebana io dia nyresin'i Jesosy ary enitsika ny tenin'i Jesosy manambara fa mpanjaka izy ka nilaza tamin'ilay ziolahy nibebaka lazaiko marina aminao fa nio ihany dia eona amiko any am-paradisa ianao raha i Kristy ary no manjaka amintsika dia paradisa ny fiainantsika ary zay no irisika mianakavy raha nibebaka isika raha mibebaka isika dia Andriamanitra no manjaka amintsika maninona ny fiainantsika no mikorotan-dava etraketraka lava mbola sy Kristy no manjaka amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiarahamoninatsika na eo amin'ny fianakaviantsika na eo amintsika tsirairay marina fa mariny kristianina mitondra ny anarana Kristy nefa indrisy mbola sy izy no mitondra ny fiainantsika sy Kristy no manjaka ao amintsika koa izany indrindra ry kristianina havana raha mankalaza ny Kristy mpanjaka ary isika izao mamarana an'izao taona masina izao ary sarovy fa masina ny taona raha misy an'Andriamanitra raha i Kristy no eo anivosika ka okary amin'izao famaranana ny taona izao aoka isika anao fitepinoana tahaka n'ilay zolahy ka ametraka ny Kristy tokoa anjaka amin'ny fiainantsika ka raha miaraka aminy sy amin'ny alalany ary ao aminy no entsika mivelona dia iova ny fiainantsika ka zary paradisa ny fiainantsika izany koa ny niriny vahoaka tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka ambarany vakiteny voalohany ny bokon'ny Samuel mbola mafisiny sy ampianarin'ny masindahy-poly ao amin'ny vakiteny faharoa izany voalaza izany ary oka ho resitsika ho fampianarana io nataon'ny masindahy-poly io ary hoentisika eo amin'ny fiainantsika mba anjaka tokoa amin'ny fiainantsika Kristy ka ny fanontaniana nipetraka moa zany dia ahoana ary no ahafahasika mampanjaka ny Kristy eo amin'ny fiainantsika isika manatanteraka ireo asa fito ny famindrapon'Andriamanitra araka ny fampianaran'ny Papa François no lalana hoentisika mampanjaka ny Kristy eo amin'ny fiainantsika fa nyriko mafy dia mafy hoy ny Papa ny andinian'ny vahoaka kristianina ireo asa rabatana sy ara-panahy maneho ny famindrapon'Andriamanitra raha ireo asa ireo tokoa no tanterahisika dia mampanjaka ny Kristy isika nefa fanjakana sy araka ny hevitra izao tontolo izao fa araka ny hevitra ny Kristy satria nan'izao tontolo izao dia ny herisetra sy ny famoretana no fahefana ka aokary araka ny hevitra ny Kristy no entisika hivelomanareo asa ny famindrapo zay nampirosian'ny Papa ansika matetika manana fahefana tokoa ao i Kristy fa sy fahefana mamorika fa fahefana manompo ary mitondra amin'ny famindrapo ho indrindra ny vavaka amin'ny alahady faharoapolo eny amby ry olon'Andriamanitra ka sao ny fahamarinana ny fahazotoana mivavaka ny finoana ny fitiavana ny faharetana ny alemem-panahy ary zany mbola naverin'ireo ny ray aman-dreny eveka ao amin'ny taratasy farany mba hanana faharetana isika mivavaka hanana faharetana amin'ny fanaovana soa ka inona ary ireo asa rabatana maneho ny famindrapon'Andriamanitra ny manome hanina ireo mitifezaka ny anoanana ny manome sakafo ara-tsaina arabatana maro ny nona amin'izao andro ianasika izao ka raha manolotra sakafo mahavelona isika dia izay no lalana amin'izay fahamarinana izay ka aokary iainao anatin'ny fahamarinana isika ary izay no lalana hampanjakasika an' Jesosy amin'ny fiainantsika manome rano hosotroina n'izay mangetaheta
fantatra sika fa maro ny mangetaheta amin'izao fotoana zao ary indrindra maro ny mangetaheta famarinana anjara sika ary no manolotra rano azy ireo raha manome rano sika dia mampanjaka any Kristy fahamarinana ny manafy an'izay mianja sy kotafiana maro ny zavatra mitranga toy izany ary maro ireo olona sy manana hitafiana azy ny mampetrano ireo sy manan-kialofana ny mampetrano vahiny ny mitondra fanampiana ho an'ny marary ny mitsidika ny voafonja ny mandevina ny maty fanehoana fa manjaka ao amin'isika tokoa Kristy raha manatanteraka ireo afatra ireo isika misy ihany koa ny asara-panahy atao fanehoana ny famindrapon'Andriamanitra dia sino zany fa ny mampianatra ny manilo-saina an'ireo sy mbola misalasala manala alahelo mitrapahoriana ny mamela adisoana ho an'ny hafa ny mijaka ampaharetana izay madikidiky anao ny mangataka amin'Andriamanitra ho an'ny velona sy ny maty nanampiko ny Papa François fa fanehoana ny famindrapon'Andriamanitra ho izy ny vavana ny kolokoloana ny fiarovana ny tranobe ombona ny zavaboary ny tontolo iaina ka noho izany ry kristianina havana ireo no asa famindrapo manambara fa manjaka eo amin'ny fiainansika Kristy ary mampanjaka ny Kristy isika manatanteraka ny asa fambolekazo ary miezaka ny sy anapotehana an'izany ny tevialana ny manapa ny azo sy aradrariny dia anisan'ny manambara fa mampanjaka ny Kristy satria natao anjaka amin'ity tranobe iombonana ity isika izay no iraka nataon'Andriamanitra amintsika ao amin'ny Genèse ny teny anjaka sika fa sy anjaka sika amin'ity tany ity ka ny fanjakana dia sy amin'ny alalan'ny hevitry nyzao tontolo zao araka nambarantsika teo fa araka ny hevitry ny Kristy ka ny mampanjaka ny fanehoana n'izay fahefana zay dia amin'ny alalan'ny fanompoana sy sampy fa fanompoana manao ny asa famindrapo fikolokoloana sy fikarakarana no atao sika amin'ireo zavaboary manodidina sika ry kristianina havana amin'izao famaranana ny taona liturjika zao ary izay manakaiky ny famaranana ny taona jobily ary amin'izao andro ny tanora ary indrindra fanirahana antsika na vitany synôda fafito fijanonana fahatelo izao dia fampiarahaba isika no ifampirary soa ka ny tena sarobidy dia ny anoizansika hampanjaka ny Kristy ao am-posika raha i Kristy no manjaka ao anatisika tsirairay avy ao anatin'ny fianakaviana eglizy kely eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny sekoly eo amin'ny toerana fiasantsika sy ny toerana fialamboly raha i Kristy no manjaka amin'ny fiainantsika manontolo dia afaka ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tokoa isika dia iova tokoa ny fiainantsika ka anio ihany araka ny voalazan'i Jesosy tamin'ilay zolany bebaka dia raha miditra amin'ny fiainam-baovao isika dia ny fiainana fampanjakana ny rariny sy ny hisiny fifampitsimbihnana fifanasoavana fikatsahana ny soiombonana ry kristianina havana anio ihany tokoa raha izay rehetra izay no resantsika dia paradisa ny fiainantsika eo anivon'ny fiarahamonina misy asika eo amin'ny sekoly eo amin'ny toeram-piasana eo amin'ny eglizy iraka eglizy fiombonana eglizy fototra ary na dia ny fialambolisika aza zary lasa paradisa satria mifampisimana mifanasoa mikasaka ny soiombonana ka manory rafitra ahitansika tena fivelarana marina isika satria i Kristy ny mpanjaka izy no manjaka eo amin'ny fiainansika izy no mpanjaka asika masiny Maria sy niala teo am-potitsy ny azo fizaliana ianao ka ampio izahay ifikitra amin'ny Jesosy na misarotra na mora masinday Josefa ray mpiaron'ny eglizy toany miezaka ataon'ny fianakaviana eglizy kely ampanjakan'i Jesosy eo amin'ny fiainana andavanandro aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
miaraka amitsika no itoroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika no itoroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu,